Miarabanao hatrany tompolasy tompovavy mpanaraka tsy mafoy ty fandanina zany malaza ity. Vaksaina ary sahirana manoloana ny hetsika lehibe izay tanterahany antoko tiako Madagasikara ny mpanohana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao, ary dia tonga hatrany amin'ny fitondram-panjakana mihitsy aza ka mananao foana. Ny antoko tiako Madagasikara dia efa nametraka hatrany am-pandohana fa hitaizany vahoaka amin'ny fomba fanaovana politika ho amin'ny alalan'ny foto-kevitra sy izany asa fampandrosoana izany, mba ho lovain'ny taranaka ary ho tsaroany ireo mpandimby rehetra ty aoriana ny zava-bitan'izany antoko tiako Madagasikara izany, izany no rere sy fanampy izay nentina nanorenina izany antoko izany. Tsaroan'ny rehetra tokoa izany satria raha toa ka tamin'ny taona 2024 no nahonga ny sasany teo amin'ny fitantanana firenena ny antoko TIM 17 taona ty aoriana, 2024 dia ny vanim-potoana iaraha-mahita ny zava-bita no mitsara ary ny vahoaka any amin'ny sehatra rehetrarehetra any no manamafy ny asa mivaingana sy vita ary ny foto-kevitra nizarany zany antoko tiako Madagasikara izany fa ilaina ary tadiavin'ny vanim-potoana ankehitriny. Niainga tamin'ny fameloma-maso ny mpikambana ny antoko TIM, tsaroantsika tsara roa taona lasa zay, ary tao aorian'ny fameloma-maso dia niezaka hatrany nanambatra an'ireo hery rehetra izay nanome ary nizara izany foto-kevin-dehibe nampijoroana ny antoko izany na tamin'ireo tiako Madagasikara mpikambana teo aloha na ho an'ireo mpikambana vaovao izay mandrafitra izany ny antoko izany. Taorian'izay dia miditra amin'ny alalan'ny kongresy paritra ny antoko ary miomana niatrika ny kongresy nasionaly lehibe. Ireny rehetra reny indrindra amin'ny famoriana ny mpikambana izay ataony tompon'andraikitry ny antoko TIM no ahatarafana ny tanjaka izany antoko izany. Eo indrindra no olona ny fitondram-panjakana sy ny mpanohana ny fitondram-panjakana satria nieritreretina fa tsy hanana izay tanjaka ara-politika sy ejika ara-politika izay intsony ny TIM rehefa nanonga-panjakana ny 2024 kanefa hoy isika araka ny nambara teo dia navery ny vanim-potoana ary nitsarain'ny tantara mitondra amin'izao fotoana izao ny antso indray ny fiverenana ny antoko tiako Madagasikara sy ny filomarika Ravalomanana amin'izany fitantanana firenena izany ny vahoaka malagasy ankehitriny, indrindra reo izay nahatsiaro ny tombontsoa lehibe tamin'ny fampandrosoana firenena sy ny sitrahana ireo tsara izay nentin'izany antoko izany sy ny filoha nasionaly. Dia rarakivy, sahiran-tsaina ary mangororo eo anatrehan'ireny famoriana mpikambana ary amin'ny lalam-pirenena sy ireny toerana maro samihafa izay hifanenan'ny ny olom-pirenena amin'ny filomarika Ravalomanana ireny ny fanjakana amin'izao fotoana izao ka miketrika ny hanaovana famorim-bahoaka, miketrika ny nanaovana famorim-bahoaka, miketrika ny mbola ampitomboana famorim-bahoaka ary manidy ny lalàna sy ny sehatra rehetrarehetra izay mifandray amin'ny rafim-panjakana mba tsy ahazoana sehatra mitovy fa misy mizana tsindrinila ka ny mizana izay manome tombony amin'ny fitondram-panjakana no tena miakatra sy ny tena omena vahana, dia ampiasaina ireo tompon'andraiki-panjakana na ihany koa ireo mpitandro ny filaminana sy ny rafitra rehetrarehetra izay ahafahana maka fanapahan-kevim-panjakana mba hanomezana tombony ho isika amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny famoren'olona sy hetsika. Ary de misy fangarony ny volam-panjakana sy ny volan'antoko izany satria indraindray tsy fantatra intsony amin'ny hoe hetsim-panjakana izy ity sa hetsika toko. Ny zava-misy tany maro antsitra nataon'ny fitondram-panjakana dia fampitahan-tena raha nitranga tamin'ny sabotsy teo, fampitahan-tena hoy isika satria tsinkendry afatry ny fampisehoana ivelany fotsiny izy ireo dia amin'ny fahaizan'izy ireo mampiasa mpanakanto, fahaizan'izy ireo manao atsapaka ary fahaizan'izy ireo manao kerimesy satria ny kerimesy manko no misy tombola de ireny no nolokoana ho volomboasary na ahafahana hanambabo indray ny vahoaka nanimponina any maro antsitra. Tahaka izany ny tamin'ny mananara satria mifanakaiky moa mananara na maro antsitra ny sabotsy sy ny alahady lasa teo. Tsy misy foto-kevitra politika voataiza amin'ny alalan'ny fitazaim-bahoaka tombola na fitazaim-bahoaka kerimesy na fitazaim-bahoaka amin'ny alalan'ny fampanantenana lava izao kanefa tsy misy tanteraka. Tsy misy ho isika ary tsy izany ny endriky ny fomba fanaovana politika izay tokony ho lovan'ny taranaka fara-mandimby ary tsy izany ihany koa no tena siansa amin'ny maha-politika azy izay ianarana any amin'ny sekoly mampianatra siansy politika na koa manao fanofanana politika fa tena foto-kevitra
ary fandarana asa entina andresen-dahatra ny olom-pirenena zay tonga vahoaka handatsabato. Izany ny tena fomba fanaovana politika ary hitondrany reo rehetrarehetra fa manana izany fandarana asa na manana izany vinam-piarahamonina zany eo anatrehan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fahefam-panjakana zay hita tany ny firenena. Move mampiatra izany sy manao izany mpitondra ankehitriny amin'ny fomba fanaovan'ny politika spektakla, kermesy, tombola, fanerena ary fampiakanjona volomboasary ny sehatra rehetra na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana io. Fanontaniana mipetraka zany ary ny rehetra de afaka mamaly izany. Tsia tsy mitondra makany amin'ny fomba fitazana ara-politika arak'izay hampianarana any amin'ny ambaratonga ambony sy fanofanana ataony reny vondrona na sehatra isam-pirenena reny ity ataony ty fitondram-panjakana ity. Mivoana mihitsy izany, tsy magaga izany satria olona tsy nomana hitondra fanjakana no mitondra fanjakana am'izao fotoana zao. Olona mpikarakara lanonana DJ no filoham-pirenena ary saika tany misehatra izay tsy nilomano ara-politika ary tsy nieritreritra ny anao politika sy hitantana antoko no mitondra fa vondron'olona mpandrara, vondron'olona liam-pahefana, vondron'olona limboninahitra no mitambatra. De zany no mamefy sy lasa premier plan en politika zay mibaiko ny fomba fanaovana politika. Atsotsika ireo vato nasonotry ny tany fitentsika matetika zany sy ireo trafo nasonotry ny nofo mba ho tonga saina am'izao zava-misy eto Madagasikara izao. Ka ampiatra izay foto-kevi-dehibe amin'ny fomba fanaovana politika malin-drano io zany. Fa tsy misy fitongilana sy fitanilana fa ametraka ho mizana mitovy amin'ny fomba fijeriny raha iombonana raha toka politika no resana eto Madagasikara. Mame modely ary mame profo izany ny filoha Marc Ravalomanana izay milaza mandrakariva fa rehefa manao zavatra anankiray dia sady mijery, mahay ary mamantatra. Izay no ahazoana vokatra. Ka tsy ny olona mihetsika akory fa ny olona mahalala ny tokony atao no zava-dehibe. Izany haitarika na leadership izany no ifampitazaina ao anatin'ny antoko-tiky Madagasikara. Izany nampitaina ho an'ireo tanora, izany nampitaina ho an'ireo vehivavy mpiatrika ao anatin'izany antoko izany ka hiazaka zany reo sampana sy rafitra rehetrarehetra atao anatin'ny antoko no mamerina indray amin'izany ason'ny fomba fanaovana politika zay tena araka fanaovana politika azy. Fa tsarinaty politika sy politika notorisy zay ataony fitondram-panjakana mivoana tanteraka manko ny fomba fanaovana politika ka adidin'ireo tanora, adidin'ireo ray aman-dreny no manarina izany ary mametraka fehepetran-dalao vaovao ahafahana ho tonga amin'izany fomba fanaovana politika takiny ny lalàna sy takiny ny siansa izany. Manitsy mibiloko tsika ary miezaka manarina ny vilany tongilana. Eny, biloka nininana biloka ary vilany nininana tongilana mihitsiny mba tsy hahafahan'ny rehetra manao ampahamarinana sy araky ny tokony izy amin'izany fitsipiky ny siansa fomba fanaovana politika izany. Raha tsy dian'izao de manitsy izany isika dia ahazo vahana foana ny fomba fanaovana politika kermesy tombola sy fampanantenana pokaty eto Madagasikara. Indrindra akaiky ny fifidianana filoham-pirenena am'izao fotoana izao de efa mandeha am'izay lalany tsy fahaizan-draha raha izay fa mbola mieritreritra foana fa hanao an'izany fomba fiady sadasada sy tsy fahaizan-draha raha izany ihany ireto mpitondra fanjakana am'izao fotoana izao ireto. Ka ny fahefam-panjakana, ny endriky ny fanerena sy ireo olona miaradia aminy ary ireo karazam-pikambanana marobe foronina eto sy eroa ireo no fitaovana ahafahan'izy ireo manova an'izany fomba fanaovana politika eto Madagasikara izany. Antenaina ary heverina fa ny mpanaradia mikatroka ary ireo mpanohana ny antoko-tiky Madagasikara indrindra ny filoha Marc Ravalomanana dia mahafantatra tsara am'izao fotoana izao ny atao hoe politika sy ny asa fampandrosoana. Mahafantatra tsara ihany koa ny lalan'ity firenena ity ka mijoro ao anatin'izay fahavononana zay, fahatapahan-kevitra izay. Satria nambara matetika de ny hoe misy hatrany ny vahaolana raha sendra tojolana. Eny am-pelantanany tim izany vahaolana izany ary manana ny haitarika leadership am'izany hivoahana ao anatin'izao fanapotehana ny firenena sy ny fomba fanaovana politika ratsy izao ny antoko-tiky Madagasikara. Zarainy izany ary ambara matetika am'ireny kongresparitra zay tanterahan'ny antoko-tiky Madagasikara ireny. Etona zany amin'ny herinandro ity de hiomana indray ny faritra hafa zay andray ny kongresy ny antoko-tiky Madagasikara.
fizarana traikefa, fizarana foto-kevitra ary fizaram-baovao sy fampahafantarana ny zava-misy sy ny andraikitry mikatroka sy ny rafitra no ladinika ao anatin'izany kongresy paritra izany. Anasana ny rehetra sy iomanany rehetra zay handray izany ho isika. Zany zava-misy zany malaza makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy.